toerana ray manana ny maizy azy raha eo amin'ny lafiny fambolena no jerena ity toerana ity izy no mamatsy ny renivohitry Madagascar eo amin'ny izay vokatry ny fambolena izay faritra maro ihany koa manerana ny Madagascar no vatsiny ity toerana ity no antsoina hoe Sadabe izay commune iray mandrafitra ny distrikany Manjakandriana Aty Aminay tapany avaratra aty ny commune Sadabe izay miafaka ihany koa eo amin'ny fandraisana andraikitra ho an'ireo mponina eto amin'ity toerana ity raha tsy ilaza fotsiny afa-tsy ny fikojakojana ny lalana ny fananganana ny fotodrafitrasa izay mahakasika ny fampianarana amin'ny ankapobeny ny commune Sadabe ary no tsy diantsika ato anatin'ny fandarana amin'ity anio ity koa manolotra ny araham-bomba pirarizo ho antsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana ary dia manasa antsika rehetra ary tsy saraka aminay hatramin'ny farany. Kilometatra mialan-dreny vohitry Madagascar no misy ny commune Sadabe. Ny lalam-pirenena fahatelo hatreo talata ny volonondro no izorana raha iazo an'ny Sadabe. Eo avaratsena talata ny volonondro kosa no misy ny sampanandalana ny vily miankavia miazo anambaty manona sy antanety be anaty volo raha avy any an-drenivohitra. Miazo iny lalana izay antsoina hoe RIP 19 iny avy eo ary mandeha amin'ny 520 kilometatra eo dia tonga eto amin'ny commune Sadabe. Ny toerana misy ny commune Sadabe dia 50 km mialan'ny renivohitra. Lalana goudron izy eto talata volonondry fa rehefa tonga talata volonondry manaraka ny RIP 19 tsofoka mahazo ampatomanoana tanety be. Izany hoe misasaka ny lalana raha ho any amin'ny distrikana ho any commune tanety be anaty vola na ho any ampatomanoana amin'izay 50 km tenenin'izay. Iray amin'ireo commune mandrafitra ny distrikany Manjakandriana aty amin'ny tapany avaratra ny commune Sadabe, ny commune talata ny volondry anatin'ny distrikana Avaradrano sy ireo commune lalovan'ny RIP 19 no mifanolo-bodorindrina aminy. Ny commune Sadabe ny farany avaratra indrindra amin'ny distrikany Manjakandriana mialoha ny idirana amin'ny distrikana Antsorobe. Vao miditra avy any talata volonondry nareo commune ray aloha talata volonondry iny mbola district Avaradrano iny. Dia mandeha amin'ny 6 km eo dia mandalo any Ambotroloma izy efa district Manjakandriana. Miala ny commune Ambotroloma izy raha ny RIP 19 no resahana dia commune Sadabe. Dia aorianan'ny commune Sadabe efa commune efa district ana Anjorobe sady mandalo ny lala roa dia tonga ny Ambatomanoana sy Belanitra ary tanety be anaty volohany. Fa hatreto amin'ity commune Sadabe ity mamaritra farany avaratra zany izy ho an'ny district Manjakandriana manontany moa anao izy amin'ny commune mifanila bodorindrina. Ambotroloma izy dia Akazondandy dia Apaneva. Misy 420 ny fokotany mandrafitra ny commune Sadabe, efa mihoatra ny 5,400 ny mponina eto Sadabe, misy 2,100 ny mpifidy. Mampiavaka ny Sadabe ny fananany vokatra maro eo amin'ny tontolon'ny fambolena. I Sadabe ny mpamatsy ny renivohitry Madagasikara sy ireo faritra maro eo amin'ireo vokatra eo amin'ireo. Ny samponina amin'ny ankapobeny efa mihoatra ny 5,400 satria ny amaritana azy hoe raha mihoatra n'izao dia tokony anankiroa ny secrétaire ny état civil dia efa mahafeno azy metra zay. Fa mifidy eo amin'ny 12,000 eo saika 2,100 eo ny mpifidy.
Ho an'ny lafin'ny fampianarana, iray aman-dreny no tena manao ny ezaka rehetra amin'ny fampandehanana izany. Tafiditra ao anatin'izany ny fananganan'ireo foto-drafitrasa mikasika ny fampianarana toy ny sekoly. Eo ihany koa ny fampitaovana amin'ny endriny maro izay ezaka izy ireo avokoa. Sakana ho an'ny fampandrosoana ny commune Sadabe ny faratsian'ny lalana RIP 19. Efa manao ny ezaka ny commune amin'izao fotoana izao mikojakoja ny lalana. Petraka ny rafi-panjakana fa saingy rafitra napetraka napetraka fotsiny fa tena le ray aman-dreny moteur mampiodina le fampianarana amin'ny ankapobeny. Re ity lycée resahantsika ity fotsiny zao re zany 20 km mialana Antananarivo zany saika ny sasany teto forama fa noho ny ezaka atao ao somary niato moa le fandraisana mpampianatra le recrutement dia eo amin'ny enina eo zany na fito mbola ny ray aman-dreny miantoka azy dia ny ambon'izay no fanjakana. Politika mpampandrosoana ao anatin'ny distrikany Manjakandriana ny fikojakojana ny lalana izay amin'ny alalan'ny fanakaramana olona iray izay misahaza amin'ny mandavataona. Kominina maro ato anatin'ny distrikany Manjakandriana no efa manatanteraka izany fikojakojana izany izay anisan'ny eto amin'ny komininy Sadabe. Atao zany amin'izao dia ny fametrahana olona mikojakoja ny lalany mandavataona, izany hoe io zany ny tambaly asaina ivelomana mety mahavata mazanaka koa fonfozy dia vao eo sanandro manototra ny lavaka zay manisy tatatra ny sisy ny arabe mba tsy andavaka ampovoany ny orana ny rika dia zana hoe le pazy tompotompo vezivezy amin'iny le zana miazy tsy lalàna zany tifitipika zany fa tena hoe resaka fiarahamonina fitsimbahetra mamiazy kely satria le betsaka neny ny tompontsoa azo avy amin'ny fahafitalalana zany dia le fiara-mandalo amin'iny ny taxi brosy ny olona tsotra ny camion. Mampamatsy Antananarivo sy ny faritra maro hafa ny Sadabe efa miroso ihany koa amin'izao fotoana izao ny fanitanana ny mponina nitatra ny fambolena izy ireo amin'ny karazam-boly hafa izay hiteraka fandrosoana ho an'ny tanàna. Hitantsika teo fa dia manana ny tantarany tokoa, manana ny lazany, manana ny maizy azy zany commune Sadabe izany. Maro ny toerana eto Madagascar no tahaka izany fa saingy olana ny resaka lalana sy ny atao hoe falavirany toerana moa izany dia somary takony izy ireny nefa manana ny tena lanjany tahaka ny Sadabe eo amin'ny sehatry ny tontolon'ny fambolena dia rahantsika mahita ny lanjany zany sy ny tanjaka izany toerana izany eo amin'izay tontolon'ny fambolena izay hatreto ny fandarintsika ho an'ny androany misaotra antsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany dia manome fotoanantsika amin'ny herinanito izao indray izay hitsidiantsika tanàna hafa mihitsy indray. Veloma topoka.